Riavana malalo amin'ny tompo, mampitombona ao aminareo ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra Raisy Jesosy Kristy tompontsika. Andeha isika rehetra hiara-itsangana zao hanao ny hira faneva ny 20 taona ny synodam-paritany Antananarivo Andrefana ka ny andininy voalohany no hiraintsika. Alahady fahatelopolo ny volana May taona 2024. Alahady farany amin'ity volana ity, Alahadin'ny Trinite. Alahady izay natokantsika ihany koa ho an'ny Sampana Fifohazana eto amin'ny Fitandremana misy antsika ary fetin'ny reny ihany koa. Andeha arsika hideran'Andriamanitra no izany rehetrarehetra izany ka sokafantsika ny salamy fa 4:30. Salamy fa 4:30 ny andininy 3 voalohany niombonantsika mafy ho fiderana an'Andriamanitra amin'ny anaran'ny tompo manao hoe: miderana Jehova fa tsara izy, fa mandrakizay ny famondram-pony. Miderana Andriamanitra avy indrindra, fa mandrakizay ny famondram-pony. Miderana ny tompo, fa mandrakizay ny famondram-pony. Amen. Ny hira fa 1:9 ny andininy voalohany sy ny faefatra no hiraintsika. 1:9 ny andininy voalohany sy ny faefatra. Amin'ny fifaliana tanteraka tokoa ry tompo Andriamanitra eo no hiderana ianao. Mideranao zay ray eo, ianao lay mpamelona sy mpiany fiainanay. Manome voninahitra anao zay Jesosy, ianao lay mpamonjy sy mpanavitra anay. Ary mankasitraka anao zay Fanahy Masina, lay mpitary-dalana endry ny fiainanay tsirairay avy. Fa eniky ny famondram-ponao ny fiainanay tsirairay avy.
ary mandrak'izay zany famondram-ponao zany. Eny tsapanay fa tena feno sady mitafitafy ny fitiavanao anay tompo, ary indray mbola afaka manatona anao ankehitriny. Velona tra-pamonjena. Fa rehefa tarafiny zany fitiavanao zany kosa zahay, tena mahatsiaro fa tsy mahay mity anao, tsy mahay mity ny namana ihany koa. Feno fankalana ty anatin'ny fonay, feno loto tompo, kun rehetra izay manatona anao amin'ny fanetretena. Avelao reny fahotanay. Fantatrao loatra ny mombanay tsirairay avy. Diovy zay fa ny fomadio no ahitanao Andriamanitra. Ary misaotra anao sahady fa ianao ilay Andriamanitra mpamela heloka sy mpamindra fo. Raisinay amin'ny finoany zany. Ary mino fa ianao koa mbola hitarika anay amin'ny alalan'ny Fanahy Masina, andraisanay fifaliana sy hery amin'izao fanatrehanao zao na aiza naiza misy anay. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Amen. Mazao toerana ry havana. Manantitra ny fiarabanantsika rehetra ry havana malala, isika Sampana Fifohazana, izay manana anjara fotoana voalohany amin'ity taona ity dia mampahery ianareo amin'ny anaran'ny Tompo. Miaraba ihany koa ny reny rehetra izay velona tra-pamonjena, na dia eo aza ny zavatra samy hafa mifamaofao amin'ny fiainantsika, dia ny tanan'Andriamanitra mbola mampahery antsika, dia ny Tompo ane ameno anao ny hery sy ny fifaliana avy amin'ny Fanahy Masina. Zao sika ry havana dia iroso amin'ny anjaran'ny sekoly Alahady, ny hira fa 2:700, 2:700 ny andininy voalohany ihany, no ataon'ny sampana sekoly Alahady rehetra eo mpitsanganana, ny ankizy sy ny tanora, ny olon-dehibe rehetra ao anatin'izany sampana sekoly Alahady izany dia hitsangana ianareo ry havako. Ry Jesosy okobe fity misaotra anao indray izahay no izao anjara fotoana ho an'ny sekoly Alahady izao. Mitenena aminay Jesosy ary mitarianay Fanahy Masina. Amen. Oka hipetraka isika. Sokafo ny baibolitsika ao amin'ny bokin'ny Jeremia. Jeremia 7:20, andiny faraika ambin'ny folo tapany A. Jeremia 7:20, andiny faraika ambin'ny folo tapany A. Rehefa hitatsika dia hovakiana amin'ny anaran'ny Tompo. Fa izao mahalala ny hevitra heverako anareo, ho Jehovah, dia hevitra tonga fiadanana fa tsy loza. Averintsika vakiana indray mandeha. Fa izao mahalala ny hevitra heverako anareo, ho Jehovah, dia hevitra tonga fiadanana fa tsy loza. Amen. Zany tenin'Andriamanitra zany dia anisany hafatra izay nasaina nampitain'i Jeremia mpaminany ho an'ireo babo tany Babilôna. Fa tenin'Andriamanitra ihany koa izay mbola ambarany amiko sy aminao ankehitriny. Dia tsy izany fa isika izay mino sy matoky azy. Mihevitra ny momba antsika tokoa Andriamanitra amin'izay ataony rehetra. Ireo lavin-javatra samy hafa izay ampandaloviny eo amin'ny fiainantsika, na ny tsara izany na ny ratsy. Fa indrindra ireo izay heverintsika fa loza sy tena loza aza,
dia ao ambadiky reny dia fetanana araka ny teny fikasan'Andriamanitra. Manoloana ny arety mandringana izay iainan'izao tontolo izao sy iainantsika rehetra koa, maro ny namoa havatiana, very asa, ory sy ny maro tsy voatanisa, lozy izany. Fa raha tena raisintsika amin'ny finoana izany tenin'Andriamanitra izany, dia hitondra fetanana ao antsika izay tena nandray marina an' Jesosy ho tompony sy mpamonjy ny fiainany manokana. Ndeny arahantsika ty tantara kely iray ity vehivavy tena kristianina efa nandray an'i Jesosy i Maria, ary rehefa misy zava-miseho amin'ny fiainany dia izao ny fanontaniana petrany: tombony ho ahy sa faty antoka ho ahy izao? I meva kosa dia vehivavy mbola tsy kristianina ka variana amin'ny fitsikirana mandraka hariva amin'ny fiainan'ny hafa, indrindra fa i Maria izay mifanolobodi-rindrina aminy. Nanana soavaly efatry Maria. Indray maraina rehefa nifohiny izy no nahita fa tsy tao amin'ny tranony intsony ireo soavaly ireo. Rehefa nantaniana ny manodidina rehetra dia nilaza ho tsy nahita avokoa. Very ireo soavaly. Dia omeva nanakora azy: very daholo izany ny soavalinareo ry Maria, koa dia tsy ho be ny fahasahirananareo. Dia ho Maria hoe: tombony ho ahy sa faty antoka ho ahy na haverezan'ny soavaly? Fa afaka andro vitsivitsy, efa rivariva tamin'izay. Indray ny rodorodo andihan-tsoavaly maromaro, nivoaka ny rehetra, akory ny agagana. Indreo ireo soavaly izay very tsy hita fa tonga ary nitondra namana soavaly dia iray hafa, ka lasa 5 izy ireo. Tombony ho ahy ho Maria ny nahaverezan'ny soavaly. Fa nandeha teny ny fotoana, nananjanaka lahy efa lehibe Maria, ka izy no nandraikitra ny famolahana ny soavaly dia izay nentin'ireo soavaly very. Mafy dia mafy ny asa, ary nasika dia nasika ity soavaly iray ity, ka dia nanjarina ratra tapaka ny tongotry ny zanaky Maria. Dia hoy meva nanakory indray: ny anareo ny be indrindra ary Maria, soavaly mba nantenaina mpitombo arena kinanjo tera-doza ho an'ny zanakao. Dia ho Maria: tombony ho ahy sa faty antoka ho ahy ny fahatapahan'ny tongotry ny zanako? Noho ny ampitsoniny ihany dia nandeha ny filazana manerana ny fokontany, niantso ireo zazalahy rehetra feno taona ny mihoatra ka tsy mbola manambady, tsy maintsy hanao ny asany miaramila, handray anjara amin'ny ady fanaovana amin'ny fahavalo, ka dia tsy maintsy nandeha avokoa ireo zatovolahy rehetra tao an-tanàna. Anisan'izany ny zanaky meva lahy vao feno taona teo. Ny zanaky Maria kosa tsy afa nandeha hiady no niloza ny antra tamin'ny tongony vao tsy ela akory izay. Noho ny ela nandeha ny filazana fa vita, tapitra ny ady. Ireo zatovolahy rehetra tao an-tanàna izay lasa ny ady kosa nefa dia tsy nisy tafaverina na dia iray aza, fa maty anady avokoa. Ny zanaky meva koa anisan'izany. Dia nalahelo mafy izy ka hoy izy tamin'ny Maria: endre ny zanakao velona soamantsara eo aminao, na dia tapa-tongotra aza, fa ny ahy kosa dia afo mandrakizay tsy hitaniko intsony. Dia ho Maria: tombony ho ahy ny nahatapahany tongotry ny zanako. Izay ny amin'iny tantariny. Fa ho antsika izay mbola tsy nahazo tombony dia ny fiadanan'i Kristy izany. Ka te hanana na hitoetra amin'izany fiadanana izany, na dia nandalo ady sarotra aza, dia manasa antsika raisy Jesosy ho tompo sy mpamonjy ny fiainantsika manokana, dia handray ny fiadanana isika. Fa izy ilay fiadanana no miteny hoe: ny fiadanako no omeko anareo, ny fiadanako no avelako anareo. Fa izao mahalala ny hevitra heverako anareo ho Jehovah,
dia hevitra tonga fiadanana fa tsy loza. Ho an'Andriamanitra rery ny voninahitra. Amen. Dia ariariavana ataontsika ny firana fifohazana fa 70 ny andininy voalohany mialohan'ny vavaka sy ny famakiana ny soratra masina. Miaraka ivavakantsika tompoko. Misaotra anao izay ry Andriamanitra rainao izany an-danitro. Fa lehibe tokoa ny fitiavanao anay dia mbola nomenao amin'izao fotoana izao indray izay ahafahanay mitanila ho anao henonay ny teninao. Ka raha hovakiana ny teninao tompo, dia ireo ny mpanomponao. Enao no anokatra ny masony mba tsy hisy oliterana dia iray ara ho latsaka. Ao koa ry tompo ny mpanomponao izay tondra ny hafatra. Ampahery azy ianao ary ianao koa no anendriny lelany mba ahafahany manambara izany teninao izany ho amin'ny vahoakanao. Fanahy Masina midina raha ty anatinay anokatra ny vavahady-tsainay ahaizanay mandray ny teninao indray amin'ity anio ity. Dia amin'ny anaranao Jesosy nanaovana izany vavaka izany, misaotra tompo. Amen. Iaraka mamaky sy ny teny soratra masina isika. Izany dia ho hitantsika ao amin'ny Exodosy. Exodosy toko faharaiky amby 30 andininy voalohany ka hatramin'ny fahadimy. Exodosy toko faharaiky amby 30 andininy voalohany ka hatramin'ny fahadimy. Rehefa hita dia ho vakiana amin'ny anaran'ny Tompo. Ny nanendrena Bezalila sy Oholiaba ho lohampiasa. Ary Jehovah niteny tamin'ny Mosesy ka nanao hoe: indro efa notononiko anarana Bezalila, zanak'Ory, zanak'Ora, avy amin'ny fireneny Joda, ary efa nofinoko ny fanahin'Andriamanitra izy, dia fahendrena sy fahiran-tsaina sy fahalalana ny amin'ny taozavatra samihafa, dia ny hevitra anao asakanto, ny asa volamena sy volafotsy ary varahina, sy ny amboatra vato alatsaka tranotranony ary ny andrafitra hazo mba hanaovany ny taozavatra samihafa. Amen. Filazantsara araka lioka toko 10 andininy 17 ka hatramin'ny 420. Vakina amin'ny anaran'i Jesosy. Ary ny 70 niverina tamin'ny fifaliana ka nanao hoe: Tompo, na dia ny demonia aza manaiky anay noho ny anaranao. Fa hoy Jesosy taminy: izao nahita Satana latsaka avy tany an-danitra tahaka amin'ny varatra. Indro efa nomeko fahefana anitsaka mianarana sy maingo sy anjesy ny rehetra nanany fahavaly anareo, ka tsy isy hampaninona anareo akory. Kanefa aza mifaly anareo satria manaiky anareo ny fanahy, fa mifaly satria voasoratra ny an-danitra ny anaranareo.
ary tamin'izany ora izany dia ravoravo tamin'ny Fanahy Masina Jesosy ka nanao hoe mideranao aho raiko tompony lanitra sy ny tany fa efa nafeninao tamin'ny endry sy ny manatsaina izany ka nasehonao tamin'ny zaza madinika eny raiko fa izany no sitraka ao ny zavatra rehetra dia efa natolotsy ny raiko ahy ary tsy misy mahalala ny zanaka afa-tsy ny ray ary ny ray afa-tsy ny zanaka sy izay tiany zanaka anehoana azy ary nitodika tamin'ny mpianana izy dia nilaza tamin'ny manokana hoe sambatra ny maso mahita izay hitanareo fa lazaiko aminareo fa mpaminany sy mpanjaka maro no naniry ahita izay hitanareo fa tsy nahita ary naniry are izay renareo fa tsy nahare. Hofaranantsika ny famakiana ny tenin'ny soratra masina. Izany dia hitantsika ao amin'ny Jaona voalohany. Jaona voalohany toko 7 andininy 7 ka hatramin'ny 20. Jaona voalohany toko 7 andininy 7 ka hatramin'ny 20 amin'ny anaran'i Jesosy. Anaka, aoka tsy ho tia amin'ny teny na amin'ny lela isika fa amin'ny asa sy amin'ny marina. Izany no hahafantarantsika fa avy amin'ny marina isika sy hampatoky itsika amin'ny fotsika eo anatrehany na amin'inona no hanamelohan'ny fotsika atsika satria Andriamanitra lehibe noho ny fotsika ka mahalala ny zavatra rehetra. Amen. Ray Masino, manamasinana amin'ny fahamarinana, ny teninao amin'ny fahamarinana. Amen. Itsangana sikeriavana nanao ny rafarika amin'ny telopolo sy dimanjato ny andininy 7 mialohan'ny andraisantsika ny afatra fa amin'ny tompo. Raika amin'ny telopolo sy dimanjato ny andininy 7. Baza ho toerana riavana. Dia mbola mampifanantsika hatrany riavana ny fiadana amin'ny tompo. Dia hosokafantsika ary ny filazantsara ny Luka toko 10 ny andininy 17 hatramin'ny 420. Luka toko 10 ny andininy 17 hatramin'ny 420. Efa novinahiko teo izany fa tsy vakitsika tsony. Ao anatin'ilay iraka lehibe nampanaovin' Jesosy ny mpianany 70 lahy izany. Ary azo atao hoe tafika masina lehibe mezinezina izany izay nanirahan'ny tompo ireto mpianatra ireto. Ary tena nisy lamina mazava tsara nentina nanatanteraka an'izany iraka lehibe izany. Nisy mazava tsara ihany koa ny afatra ny fepetra rehetra ary efa vita ny asa dia niverina nanao tatitra ireto mpianatra 70 lahy reto. Hitantsika riavana arak'izany fa Jesosy Kristy maniraka. Ary isika koa moa mbola ato anatin'ny volana May mamaraparana n'ilay lohevitra hoe mampiorina ny minony herin'ny Fanahy Masina. Dia hitantsika mihitsy izan'ilay finoana tao amin'ireto mpianatra ireto. Ny finoana izay nampianaran'ny tompo azy ny hoe ao anatin'izany no ahitany fifaliana. Ny fifaliana tena izy. Rehefa nandray ny tatitra avy amin'ny reto 70 lahy reto Jesosy.
dia ho jerentsika ary hoe ahoana marina moa zany fifaliana tena izy zany. Ny fifaliana tena izy revako a dia ny fifaliana amin'ny mahazanak'Andriamanitra. Fifaliana amin'ny mahazanak'Andriamanitra. Hitantsika fa faly dia faly ny mpianatra miverina teo amin'ny tompo. Fa hoy ny tompo eo amin'ny 9:20 andao iarahantsika mamaky amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe kanefa aza mifaly ianareo satria manaiky ianareo ny fanahy fa mifalia satria voasoratra ny an-danitra ny anaranareo. Zay ilay fifaliana tena izy a. Ny fifaliana amin'ny mahazanak'Andriamanitra. Zanak'Andriamanitra voasoratra ny an-danitra ny anarana. Zany ny tena lehibe indrindra ry havako. Zany no manan-danja indrindra ao amin'i Jesosy Kristy. Lasa pony lanitra ianao, manana fiombonam-piainana amin'Andriamanitra ianao. Ary Jaona apôstôly ary moa tena ny sainan'izany lehibe ny fitiavan'Andriamanitra azy zany a, tsy hitany mihitsy izay teny ambara. Dia hoy izy any amin'ny Jaona voalohany ihany 7:1 endre manao ahoana ny fitiavana izay nasehony ray ho antsika dia ny antsony antsika hoe zanak'Andriamanitra, sady izany tokoa isika. Sady izany tokoa isika. Zanak'Andriamanitra tsika satria voasoratra ny an-danitra ny anarantsika. Tonga ankohonan'Andriamanitra isika, misitraka ny fiainan'ny lanitra isika, na dia mbola ito tany aza. Tena tombontsoa antsika zany. Ary zany a no tian'ny tompo ameno fifaliana ho antsika tsiraray avy. Efa mba ny saininao ve zany? Sandra indray ianao rehefa ao anatin'ny ady sarotra dia ahoana mihitsy ary za ty Andriamanitra. Fa naninona indray raha tsy naomby ilay zavatra nieritreretina natao iny, dia maninona mihitsy Andriamanitra ny fiainako tsy mba ohatran'ny fiainan-dranina, nefa za mba manompo anao ihany, zangy mba ato anatin'ny Sampana Fifohazana ihany. Ohatran'ny tsy hitako tsara izay tena fahombiazana. Fa izao inona ny tena fifaliana? Ny mahazanak'Andriamanitra. Ny mahazanak'Andriamanitra. Ary Paoly apôstôly ary amin'ny teny hoe farazanaka tsika dia mpandova n'Andriamanitra sady mpiray lova amin'i Jesosy Kristy. Ary mihoatra noho ny zavatra rehetra ry havako a, ataovy tena fifaliana ho anao, ny atsapanao isan'andro isan'andro a, fa zanak'Andriamanitra ianao. Mpandova ianao. Ary efa voaferitra ao ilay anjaranao ao amin'ny tompo. Ilay fiainana mandrakizay efa santarinao sahady zany ankehitriny. Eto amin'ity zao tontolo zao ity. Tsy hoe akoatran'izao hita maso zao ihany, fa eto ianao dia efa misantatra zany fiainana miaraka amin'ny tompo zany ao amin'ilay ankohonan'Andriamanitra. Ary izy koa nefa nyteny efa haitsika tsy anjery tsara iny fa ny zanako sy ny asan'ny tanako dia adidiko ihany, zany hoe tena adido ny tompo ianao satria zanany. Nafinaritra ilay tantara kelin'ny Alahady teo hoe tombony ho avy esa fa tia antoka, fa rehefa ao amin'ny tompo ianao a, maninona ny fiainanao? Tombony hatrany ny fiainanao ao amin'i Jesosy Kristy. Na dia verin'ny olona mitazana hoe to maty antoko nareo mivavaka zany, fa ianao dia mahita an'izany fifaliana zany hoe mitoetra ao amin'i Jesosy Kristy ianao, mitoetra amin'ny mahazanak'Andriamanitra ianao, ary tsy misy marombaka anao eo am-pelantanan'Andriamanitra ray, na inona rivotra mifofo eto amin'ity zao tontolo zao ity. Azo antoka mandry voany vato ny olona izay tena manana finoana hoe zanak'Andriamanitra, zanakao a tompo, ninona zavatra mianatra eo amin'ny fiainako ary naiza alehako anao a. Ary zay ilay fifaliana tena izy. Fa ny faharoa inona koa ilay fifaliana tena izy? Ny fifaliana tena izy a dia ilay fifaliana iombonana amin'i Jesosy Kristy. Fifaliany lanitra. Hoy izy amin'ny 9:20 andao nge raha antsika mamaky ilay 9:20.
ary tamin'izany ory izany dia ravoravo tamin'ny Fanahy Masina Jesosy ka nanao hoe mideranao araiky io tompony lanitra sy ny tany fa efa nafeninao tamin'ny endry sy ny manan-tsainy izany ka nasehonao tamin'ny zaza madinika endraiko fa izany misitrakao. Fifalian'ny lanitra zany fifalian'i Jesosy Kristy ravoravo tamin'izy izy tamin'ny Fanahy Masina. Ary rehefa ravoravo tamin'ny Fanahy Masina izy dia naninona? Nideran'Andriamanitra. Izany hoe i Jesosy ny Fanahy Masina Andriamanitra ray zany hoe tena feno zany le fifaliana ny ombona tao anatin'izany rehetrarehetra zany. Feno fifaliana zay le hoe fifalian'ny lanitra zany ny fifaliana tanteraka. Ary zany fifalian'ny lanitra zany mahatonga anao hidera an'Andriamanitra. Ny fifaliana tena izy zany dia ny zay mahatonga anao tena hidera an'Andriamanitra sy miombona amin'ilay fifalian'ny lanitra ianao. Dia izany tokoa ve ny iainantsika izao ry havako? Feno fiderana an'Andriamanitra ny fiainantsika satria ao amintsika ilay fifaliana tena izy fa tsy ilay saritsary-pifaliana. Ny olona mantsy efa manana saritsary-pifaliana tsy mahay midera an'Andriamanitra zany izy. Rehefa feno alahelo ve ny fon'olona mahay mihira izy midera an'Andriamanitra? Mety mahay mihira ihany izy fa hira toloko no ataony fa tsy fiderana. Ary amin'izao vanim-potoana izao za ry afaka mandinika ilay tononkira rehetrarehetra sy hira reny zao na hira ataontsika hoe evanjelika ary. Ny ankabeazan'izy ireny dia toloko. Ohatrany hoe hitao zany hoe sarin'ilay fiainan'ny olona maratra. Fa ankavitsiana ihany raha tena hoarina zany hoe izy ny tena betsaka ny tononkira. Ny tena maneho fiderana an'Andriamanitra sy ny toloko. Fanehoana fihetsem-po malahelo na mihiba dia verina hoe tsy tena mbola feno tsara ilay fifaliana. Fa ny fifaliana tena izy tsy saritsary-pifaliana dia mahatonga anao hipolotra fiderana an'Andriamanitra. Ary tsy terena ianao hideran'Andriamanitra fa mandeha ho azy zany fiderana an'Andriamanitra zany. Any an-trano andra vao mifoha amin'ny maraina dia midera an'Andriamanitra mihirana izay ataonao fa fiderana an'Andriamanitra no tanterahanao, no tanterahantsika satria ao anatintsika ilay fifalian'ny lanitra, ilay fifaliana iombonana amin'i Jesosy Kristy, mampiravoravo an'i Jesosy Kristy. Fa inona tokoa moa zany ilay anton'ilay fifalian'i Jesosy Kristy eto dia hoy ilay hiteny eto hoe fa efa nafeninao tamin'ny endry sy ny manan-tsainy zany ka nasehonao tamin'ny zaza madinika endraiko fa izany no sitrakao. Inona ilay nampifaly azy? Naseho tamin'ny zaza madinika ilay herin'Andriamanitra, ilay fahendren'Andriamanitra ka nahazo an'izany fahendrena ara-panahy zany ireto ilay verina hoe zaza madinika. Zaza madinika iza moa zany? Ny madinika dia anambarana ny mino izay mahay manetry tena eo anatrehan'Andriamanitra. Manetry tena fa tsy ilay endry sy manan-tsaina mieritreritra hoe izay efa avo ara-panahy, efa haina daholo zany zavatra izany. Ny fariseo moa zany, ny sadoseo fa tsy reny ihany, fa izay mieritreritra hoe izay efa tena zoky be ara-panahy, izay efa elo izay ny nampiandry, efa elo izay ny nakatekista, efa elo izay ny nampitandrina, efa elo ny nampino anay, izay efa olona aza. Dia tsy mahita intsony hoe inona ilay tena zava-miafina ao amin'Andriamanitra. Fa ny madinika dia ireo olona mahay manetry tena eo anatrehan'ny Tompo. Fa hoy ny soratra masina manao hoe Andriamanitra manohitra ny miavinavina fa manome fahasoavana ho an'ny manetry tena. Jakoba 4:4 no ahitantsika an'izany. Manome fahasoavana ho an'ny manetry tena. Ary izay fahasoavana fanehoan'Andriamanitra ny heriny, ny fahefany ny maha-izy azy zay dia nasehony tamin'ireto iraka, ireto mpianatra ireto. Tsy niankina tamin'ny herin'ny tenany izy raha nanao ny asan'Andriamanitra
fa niankina tamin'Andriamanitra. Nanaiky ny fiasan'ny fanahy ary zany fahendrena ara-panahy zany dia asan'ny Fanahy Masina nomen'Andriamanitra andreo mpianatra ireo nafany namita ny iraka lehibe, nafany nanao ny asan'Andriamanitra tahaka an'izay notanterahan'ny Bezalila sy Oliaba ihany koa hitantsika tany amin'ny fanekena taloha teo, nanana fahendrena, nanana fahazavan-tsaina, nanana fahalalana, asan'ny Fanahy Masina zany ary dia nomen'Andriamanitra andreto mpianatra ireto, nampiravoravo an Jesosy Kristy zany ary tafita zany fifaliana zany ary feny koa zany fifaliana zany satria fifaliany lanitra tamin'ny asa nataon'ireo mpianatra ary ny asa izay ataontsika koa rehefa irahan'Andriamanitra tsika. Anao inona moa tsika rehefa irahana? Itorony filazantsara ny fanjakan'ny lanitra, ampiditra ny olona ao amin'izany fanjakan'Andriamanitra izany. Fa ny tenin'Andriamanitra dia efa nilaza hoe fa raha misy mpanota iray mibebaka dia isy fifaliana lehibe any an-danitra. Nampiravoravo an Jesosy Kristy zany ary nampiravoravo ny Fanahy Masina ihany koa, nampiteran'Andriamanitra zany ary tafita aty ampontsika tsirairay avokoa zany fifaliana lanitra zany dia tafita aty amintsika. Ary tsy zany ve no tsapantsika rehefa manao asan'Andriamanitra tsika mahita fifaliana, tsy izay? Rehefa manao asan'Andriamanitra dia faly. Fa iza nanao asan'Andriamanitra ka tezitra sy nalahelo. Dia izao zany ry safifa ho antsika rehetra ihany koa. Rehefa tena tiantsika nainana an'izany hoe fifaliana tena izy zany, fifalian'ny lanitra, dia ataovy ny asan'Andriamanitra. Ataovy ny asan'Andriamanitra satria ianao fanantsonao zanak'Andriamanitra ary ny asa ao anatin'izany dia manao ny sitrapon'Andriamanitra. Zay te ahita fifaliana rehetra, ny tena fifaliana iombonana amin'Andriamanitra dia ataovy ny asan'Andriamanitra. Fa mahatonga ny olona tena ao anatin'ny alahelo inge dia tototry ny zavatsarotra izy, tototry ny olana, dia tsy afaka manao dingana nanao asan'ny tompo izy. Fa rehefa tena manao ny asan'Andriamanitra izy mahita fifaliana ary miala daholo ny alahelo. Andramony izy zany ohatra eo anatin'ny alahelo ianao dia andana manao asan'Andriamanitra. Inona ny vokany? Fifaliana. Fifaliana tsy hain'iza alana ao anatinao zany, fapetraky ny tompo ao am-ponao. Ho anao koa reny mpianakaviana satria fetin'ny reny, izay moa ny Alahady, fetin'ny reny. Tian'Andriamanitra ianao hanana an'izay tena fifaliana tena izy. Dia izao ny fanontaniana, tsapanao ve aloha fa tena zanak'Andriamanitra ianao e? Tena zanak'Andriamanitra ianao. Raha mbola tsy zanany ianao, raha mbola tsy azonao antoka, manapa-hevitra, raiso Jesosy Kristy fa tonga eo aminao izy, mandondona eo am-baravarany fonao izy, te hiditra ao amin'ny fiainanao izy. Fa izay rehetra nandray azy dia nomeny hery ho tonga zanak'Andriamanitra. Fa izay tariany fananan'Andriamanitra koa no zanak'Andriamanitra. Fa rehefa nandray an Jesosy ianao mitoetra aminao ny Fanahy Masina, mety aiza tarian'izany Fanahy Masina izany ianao hitoetra tsara mahazanak'Andriamanitra. Ary rehefa zanaka isika, hoy ny tenin'Andriamanitra dia mpandovan'Andriamanitra. Ny fetin'ny reny dia matetika ny reny dia mitady hoe aiza ilay fanomezana omeny ny ankizy ny ankizy koa mba mikonokonina zao hoe ty ilay fanomezana ho aneny. Fa mety misy zanaka tsy afaka mba manome fanomezana. Mety malahelo ve ny fotsika? Aza malahelo. Fa mihoatra noho ny zavatra rehetra dia efa mpandova ianao. Ary ilay fiainana mandrakizay fa nomeny tompo anao dia manova tahaka ny mpanao salamo hoe tsy misy soananako azoko arina aminao na inona izay mety tsara eto amin'ity tany ity. Ny fandanana an Jesosy Kristy ny tena zava-dehibe, tsy miantoka ny eto tany ihany fa ny mandrakizay antsika ihany koa. Koa mahireza ry havako, mahireza fa tombontsoa lehibe ho antsika no mbola ahafahantsika manao ny asan'ny tompo
iraka lehibe hitory ny fanjakan'Andriamanitra eto amin'ity fanjakan'ny tany ity isika. Ampitoetra amin'ny fanjakan'Andriamanitra ompon'ny olona izay mandray an'i Kristy isika. Ary tadito fa ny asantsika, ny asan'ny fiangonana, ny asan'ny safifa dia tena asa miantoka ny mandrakizay ny olona ka tsy azo atao atsirambina. Ny asantsika rehetrarehetra izany. Tsy hoe miantoka ny rapitso fotsiny fa miantoka ny mandrakizay. Satria ny fanapahan-kevitry ny olona eo amin'ny asa hitorianao filazantsara dia miantoka ny mandrakizay izany. Dia meteza ho mpiara-miasa amin'ny tompo dia feloan'ny fifaliana ianao, feloan'ny heriny ianao, asehony aminao ny zava-mahagaga ao aminy, ny hery sy ny fahefany izay nitedy avin'ny olona tany aloha, ny mpaminany sy ireo mpanjaka maro nefa tsy hitany. Fa hoy ny tompo hoe sambatra ny maso izay mahita ny hitanareo. Isika no navela hitan'izany, isika no navela halala an'izany dia torio ary, torio izany fitiavan'Andriamanitra mampiorina ny olona amin'ny fanjakana izany. Dia ho an'Andriamanitra irery ny voninahitra revana, ho anareo rehetra kosa ho antsika izay ny aino ihany koa izany teny tompo izany. Hitoerantsika amin'ilay fifaliana tena izy. Amen. Sao dia hitsangana izay manana anniversaire tamin'ity volana ity. Dia ny reny rehetra koa. Hivavaka isika ry havana. Ry Andriamanitra rainay eo, rainay amin'ny alalan'i Jesosy Kristy Tompo sy mpamonjy anay. Mbola misaotra sy midera ary manome voninahitra anaranao izahay. Misaotranao izay ankehitriny ny amin'ny teninao izay nampahery anay. Misaotranao izay ny amin'ny teninao izay mampahafantatra anay ny fifaliana tena izy amin'ny mahazanakao anay dia amin'ny mahazanak'Andriamanitra anay izany. Izay ombonana amin'ny Jesosy Kristy amin'ny fiderananao Andriamanitra ary ny fifalian'ny lanitra izay nampafantaranao anay tamin'ity androany ity. Engany Tompo, izany fifaliana izany mba hitoetra ty anatinay tsirairay avy, indrindra amin'ny fanatanterahana ny asanao, dia mba tena hanana fifaliana tena izy tokoa izahay rehetra izao. Ary ankehitriny Tompo dia mangataka aminao izahay ho andreto mpanomponao izay natratra ny anniversaireny tamin'ity volana ity. Misaotranao ny amin'izany tombonandro izay nomenao an-tsirairay izany. Misaotranao fa fantatray fa tena fitiavanao tokoa izany nitahinao azy ireo tao anatin'izay taona maro izay nomenao azy izay. Misaotranao fa fantatray fa mbola famindraponao mbola tsy nalany ritra anay ary fitiavanao no mbola nitehirizanao azy tsirairay avy. Dia hitehirizo ambany fahasoavanao mandrakariva ary izy ireo, ampaherezo tahio amin'ny fiainan-drehetra dia izay mianatra dia mba ahita zava-dehibe azoto amin'izany fianarana izany, ary izay miasa koa dia ahita ny tena zava-tsoa izay omenao anatin'izany asa fivelomana izany. Ankehitriny koa izay Tompo dia mitondra am-bavaka aminao ny reny rehetra mba samy hanana fifaliana tena izy mandrakariva ny reny rehetra, ary mba samy hitoetra ao aminao Jesosy Kristy eo amin'ny fiainan-drehetra, satria fantatrao fa didy sy andraikitra lehibe izany mahareny izany, na eo amin'ny ankohonana, na eo amin'ny vady, eo amin'ny fianakaviana rehetra sy eo amin'ny firenena koa aza. Dia ianao ny ampahery ny reny rehetra, hanolo-tsaina, hitantana ny dian'izy ireo eo amin'ny fiainany rehetra, eo amin'ny fitantanana ny ankohonana koa, eo amin'ny asa fivelomana koa, dia ho ampaherezanao mandrakariva ny reny rehetra,
ary mba hita fifaliana mandrakariva dia ny fifaliany lanitra. Ankehitriny koa izay tompo dia mitondra am-bavaka ao aminao ny Sampana Fifohazana eto amin'ny Fitandremana. Mitondra am-bavaka aminao ny birao tsirairay avy, ny komity, mba samy ho tarihan'ny Fanahy Masina ka nao ny asa amin'ny fifaliana, ary ianao hanolo-tsaina n'izy ireo amin'ny fitantanana n'izany Sampana Fifohazana izany, dia ampahery azy ireo mandrakariva ianao. Entina am-bavaka eo anatrehanao koa ny antsafi mba ho ampatsahivinao mandrakariva na dia ao anatin'izao fiboahana izao azy, mba tsiary mandrakariva amin'ny fiderananao satria izany nefa ny antsonao azy, mba hanana fifaliana sy fiainana amin'izany fiderana izany. Tondra am-bavaka aminao koa ny zanaky fifohazana rehetra mba ho ampaherezinao mandrakariva, mba ny Fanahy Masina hitoetra ao anatiny, na dia amin'izao fotoana fiboana izay tsy ahafahana mandray asa sy fampaherezana izao azy, dia ianao ny ampaheriny izy ireo tsirairay avy, hitantana ny diany ianao ary hitahiry azy eo ambany fahasoavanao mandrakariva, hiaro azy ireo amin'ny ratsy koa. Dia mitondra am-bavaka koa izany ankehitriny ny Fiangonan'i Jesosy Kristy eto Madagasikara, izay fantatrao tokoa Jesosy fa anisan'ny fiangonana kristiana izay misedra fahasairanana ankehitriny ny amin'izao fiboana izao, vokatry ny aretina izay mitranga eto amin'ny firenena sy ran'izao tontolo izao. Ianao ny tompo ampahery ny iflohan'ny FJKM, ny birao foibe, ny ambaratonga ny rafitra rehetra ao anatin'izany Fiangonan'i Jesosy Kristy eto Madagasikara izany. Ianao ampahery azy ireo mandrakariva, ampijoro azy, hitantana ny fiainany rehetra mba sy hanolo-tsaina azy mandrakariva ny amin'ny fitantanana amin'ny fiangonanao, dia apetraka eo am-pelatananao ny fiainan'izy ireo tsirairay avy sy ny fiainan'ny fiangonana FJKM eto Madagasikara. Mitondra am-bavaka aminao koa izahay tompo ny amin'ny firenena ity. Fantatrao fa ao anatin'ny aretina izay mitranga eto amin'izao tontolo izao, dia anisan'izany koa ny eto aminay eto Madagasikara. Tsisy miafina aminao ny zavatra izay mitranga vokatry izany aretina izany, koa mangataka aminao izay ankehitriny mba hanafoananao an'izany aretina izany, satria fantatray fa raha miasa ianao Jesosy dia hainao izany. Dia mangataka indrindra izay no an'izay mbola marary mba hositranonao sy ampaherezinao ary ataonao mahay miorina ao aminao Jesosy Kristy, satria ao aminao ihany misy ny fanasitranana, ary ianao ihany no tena afaka mampahery sy manasitrana ny aretina rehetra. Dia ianao hiasa amin'ny olona rehetra izay mbola ao anatin'ny aretina, ianao koa ampahery izay tratran'ny manjo ny amin'ny vokatry izany aretina izany. Dia ianao ampahery ny olona rehetra Jesosy, dia ianao hiasa eto amin'ity firenena ity, androaka ny asa maizina sy ny asa satana rehetra izay mitondra izany aretina izany, satria fantatray fa ianao ihany ny afaka manatanteraka izany. Izany vavaka izany tompo dia mbola ampiarahanay amin'ilay vavaka nampianarinao anay, manao hoe rainay ao izay any an-danitra, ho amasinana eny anaranao, ho tonga eny fanjakanao, atao eny sitraponao ety atany ho takiny any an-danitra. Meo anay an'io ny anona sasa ho anay, ary mamelana elokay taky namelana izay meloka taminay, ary aza mitondra anay amin'ny fankapanahy, fa manafahanay amin'ny ratsy, anao ny fanjakana sy ny hery ary voninahitra mandrakizay. Amen. Mbola eo mpitsanganana ihany ry havana dia hiara-itsangana avokoa isika rehetra no hanononantsika ny fanekem-pinoana laharana fahaefatra, hijoroantsika vavolombelona izany. Fanekem-pinoana laharana fahaefatra, koa manambara ny finoantsika an'i Jesosy Kristy isika, dia araka ny tenin'ny Jaona mpanao batisa hoe: indro ny zanak'ondrin'Andriamanitra izay manaisitra ny fahotana. Sy araka ny teny nataon'i Andrea hoe: efa nahita ny Mesia izahay. Sy araka ny teny nataon'i Samaritanina hoe: ny tenanay no nandre ka fantatray fa izy tokoa ny mpamonjy izao tontolo izao. Sy araka ny teny nataon'i Petera hoe: ianao ny Kristy zanak'Andriamanitra velona, ianao no manana ny teny fiainana mandrakizay. Ary araka ny teny nataon'i Tomasy hoe: Tompoko sy Andriamanitro. Amen. Maza ho toerana ianareo ry havana.
Alahady fahatelopolon'ny volana May taona 2024. Hoy soratra masina, ary tamin'izany ora izany dia ravoravo tamin'ny fanahy masina Jesosy ka nanao hoe midiranao raiko tompon'ny lanitra sy ny tany, fa efa nafeninao tamin'ny endry sy ny manan-tsaina izany ka nasehonao tamin'ny zaza madinika, eny raiko fa izany no sitrakao. Luka 10:20. Izany ten'Andriamanitra izany ny arabana antsika fiangonana manontolo, arabana ihany koa izay manaraka izao fotoam-bavaka izao amin'ny tambajotra tserasera, ary arabaina manokana ny Sampana Fifohazana izay manana anjara fotoanany tamin'ity fotoanany ity, arabaina sy ampahirezana ny brampitantana, ny komity, ny zanaka fifohazana rehetra, ny antoko-pihira ary mpikambana manontolo. Ny tompo ampahery sy omba anareo hatrany. Misaotra an'Andriamanitra isika afaka nandihy ny andro Pentekosta ny Alahady teo, ary amin'ity fotoana ity ihany koa ny arabana ny renim-pianakaviana rehetra noho ny fahatsarana ny fetin'ny reny amin'izao taona 2024 izao. Andriamanitra ny omba ny reny rehetra ary ameny fifaliana sy fiadanana hatrany. Miomana isika fiangonana ry havana fa hiatrika ny voka-dehibe ny fiangonana ny Alahady enina Jona ho avy izao. Ny vola azo amin'izany dia anohanana ny didy anatiny sy ivelan'ny fiangonana. Mitohy ny asa ao amin'ny akany amin'ny fanohizana ny asa, koa manentana antsika fiangonana mba hanolotra izay azo atao ho fiara-miasa amin'izany. Toy izany koa ny ezaka fanitarana dia mitohy ny asa, afaka manolotra isika ho fanohanana ny asa, afaka tolotra amin'ny alalan'ny voady na arak-pisaorana na ampahafolo-karaina izany. Ny valopy izay mbola any amintsika ihany dia ampiresintsika fa afaka terina ao amin'ny tonian'ny fiangonana izany, ary izay mbola tsy nahazo dia afaka mandray izany. Ny asan'ny komity amin'ny 20 taona ny fiara-miasa mitandrina ihany koa dia mitohy hatrany. Mbola misy ny valom-pahasoavana ho antsika izay vita batisa tao anatin'izay 20 taona izay, niraisina mpandray fanasan'ny tompo, nitokanana diakona sy ny loholona, ny vita mariazy sy ireo nandray fahasoavana maro samihafa. Afaka raisina ao amin'ny tony izany valopy izany ny andavanandro ary ho an'izay efa manana valopy dia afaka verina izany amin'ny fotoana izay ahafahanao manatitra izany. Dia mifampivavaka isika ry havana mba horovan'Andriamanitra amin'izao aretina izao. Mitondra am-bavaka hatrany ho an'izao tontolo izao, ho an'i Madagasikara, ho amin'ny mpitondra fanjakana ary ho an'ny olona rehetra. Ajaina hatrany ny famehana ara-pahasalamana, ny fanaovana ny ari-vava-orona, ny fanasana tanana, ny elanelana, raha tsy salama dia manantona dokotera avy hatrany. Dia mirary soa sy ny fitahin'Andriamanitra ho antsika fiangonana rehetra samotratra ny volana vaovao dia ny volana Jona. Dia tapitrena ran'Andriamanitra ho an'Andriamanitra rery ny voninahitra. Satria moa andro ny fifohazana androany dia misy ny fampahirezana izay tantaran'izy ireo ka andeha aloha ataontsika ry aloha ny hira fa 5:70. 5:70 ny andiny voalohany faharoa ary fa 5 no ataontsika. Avy fanahy Fanahy Masina midiny eto aminay taritalana andiny voalohany faharoa ary fa 4.
misaotra noho ny fahatanteran'izao fotoana izao azahoana manao ny asa sy fampairezana amin'ny vahoakanao, koa mamelany elokizy ireo amin'ny tsy fahatanterahany rehetra, koa mba hita ranovelona izay mangeta entanao marina tokoa. Ovakina ny tem-pahefana entina manorona izao asa masina izao, Fanahy Masina ane hiasa ao anatin'ny teny, mba ahitana zava-mahagaga itondray an'ity ity, amin'ny anaran'i Jesosy Tompo no anaovana izany am-bavaka izany. Amen. Enoy ampanajana ary havana ny teny pahefana izay entina norenana izao asa masina izao amin'ny anaran'i Jesosy. Lazaiko aminareo marina dia marina tokoa izay mino ahy ny asa ataoko no ataony koa, ary anao asa lehibe noho izany azy izy, satria izao mankany amin'ny ray. Ary na inona no angatahanareo amin'ny anarako dia ataoko izany mba hankalazana ny ray eo amin'ny zanaka. Raha mangataka zavatra amiko amin'ny anarako ianareo dia ataoko izany. Raha tsy ahy ianareo dia hitandrina ny didiko, ary izao angataka amin'ny ray, ary izy anome anareo mpananatra hafa mba ho eo aminareo mandrakizay, dia ny fanahin'ny fahamarinana izay tsy azon'izao tontolo izao raisina, satria tsy hitany na fantany, fa ianareo no mahafantatra azy, satria mitoetra eo aminareo izy ary ho ao anatinareo. Ary hoy izy taminy, mandehanany amin'izao tontolo izao ianareo, ka mitoriany filazantsara amin'ny olombelona rehetra, izay mino sy atao batisa no vonjena, fa izay tsy mety mino no elohiny. Ary izao famantarana izao no anarak'izay mino, amoaka demonia amin'ny anarako izy, hiteny amin'ny fiteny izay tsy mbola hainy izy, andray menarana izy, ary na dia misotro zava-mahafaty azy izy dia tsy hampaninina azy izany. Ametra tanana amin'ny marary izy dia ho sitrany reny. Ary Jesosy Tompo rehefa niteny taminy dia nampiakarina ho any an-danitra, ka nipetraka eo ankavanan'Andriamanitra, fa izy ireo kosa dia lasa ka nitory-teny eny tontolo eny, ary ny Tompo niara-niasa taminy ka nanamarina ny teny tamin'ny famantarana izay nomba azy. Lazaiko aminareo marina tokoa, na inona fehezinareo ety ambonin'ny tany dia ho fehezina any an-danitra, ary na inona vahanareo ety ambonin'ny tany dia ho vahana any an-danitra. Ary lazaiko aminareo koa, raha misy roa aminareo mifanaiky ety ambonin'ny tany, na amin'inona na amin'inona ka angataka izany, dia ho azy ny avy amin'ny ray izay any an-danitra izany. Fa na aiza no iangonany roa na telo amin'ny anarako dia ao afovoany aho. Ary ondray Jesosy taminy, fiadanana ho anareo, tahaka nanarahana ray ano anarahako anareo kosa. Ary rehefa nilaza izany izy dia nanisy fofinaina ka hoy izy taminy, raiso ny Fanahy Masina, na elokiza no avelanareo dia ho vavela izany, ary naniza kosa no tsy avelanareo dia tsy ho vavela izany. Amen. Favakitsika tompoko, saotranao izay ray ao fa mbola nomenao ny teninao ndray tamin'ity hariva ity, ankehitriny tompo, ny teninao tokoa dia aina ho an'izay mahazo azy sy fahasalamana ny nofo rehetra. Ny teninao dia fanilo ny tongotray sy fanazavana ny lalanay. Io ara ny mpanomponao Jesosy, androdana ny asa matin'ny Satana izay mangedra ny mpanomponao tsirairay avy, dia melolavanana avy ianao Jesosy, ary ianao no amehery azy ahafahany manatanteraka n'izany didinao sy ny asanao izany. Dia amin'ny anaranao Jesosy nanovana izany vavaka izany. Amen. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy any Nazareta, ilay vao teo ambony azo fijaliana, ilay tompon'ny tompo, Andriamanitra velona, tompon'ny hery sy ny fahefantetan-tankany any an-danitra, amin'ny anaran'i Jesosy nandina sy androananao Satana, mialanao ka mandehana amin'ny fahariam rehetra afany, any ny toerana voatendry ho an'ny devoly Satana rehetra. Ary rehetra miaraka aminao any ny entanao sy ny firongonao rehetra, ny fitaka, ny lainga, ny zava-dratsy, ny fanaratsy, miala amin'ny anaran'i Jesosy Kristy, voaka amin'ny anaran'i Jesosy, miala ny aretin'ny ratsy rehetra, miala ny valana aretina, miala amin'ny anaran'i Jesosy, miala ny tsy fankahalana, miala amin'ny anaran'i Jesosy, miala anatin'ny fon'ny olonao, miala amin'ny anaran'i Jesosy, ho any ny fahariam rehetra afany, mivoaka amin'ny anaran'i Jesosy. Efa mividiny Jesosy tamin'ny rano ireo olona rehetra nanana fahefanatsony, ka noho izany miala nao Satana, mivoaka amin'ny anaran'i Jesosy.
Ivavaka sika ry havana. Fifaliana Andriamanitra ray zanaka ary Fanahy Masina nisorana ianao fa miseho tena horainay tokoa ianao ankehitriny ka nanaisotrahanay vahoakanao tao amin'ny maizina ka hitondranay indray ho amin'ny fahazavany mahagaga. Indray ny vahoakanao manetry tena manoloana amin'ny voninahitra ao. Matsiary menatra sy mangay ahy satria teraka tamin'ny ota ka malaky mivily manao ratsy. Trotraky ny adi-piainana ve revitra tsy mahatraka akory. Ho any amin'izy anefa izy ireo nitarainy. Ianao ny tisy mangoraka ny olonao manafaka ny fahotany sy ny fanotrany ny sainy. Mamindra fo amin'izao vahoakanao zao tompo, dia ekeo zao fanolora tena ny avoziny indray hanompo anao. Fangatahanay zany amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Misaotra ray eo. Amen. Ho antsika rehetra izay mibebaka marina dia hoy Jesosy Kristy aminao. Raisy ny Fanahy Masina, anamasina anao, anolo-tsaina anao, ampianatra anao marina rehetra nanao fiainana mandrakizay, ary mandehana amin'izao sisy izao ka aza manota intsony, dia tonga avy aminao arak'izay irin'ny fonao. Mahatoky izany teny zany, fa Jesosy nefa niteny, fa indro zao momba nareo mandrapatonga amin'ny fahataperan'izao tontolo izao. Dia ho an'Andriamanitra irery ny voninahitra. Amen. Sorantompotsika ry havana fa afaka natanteraka zany azy zany ny mpiandry dia tonga amin'ny fotoana isika izay anatanterahana ny rakitra sy anavozantsika fanoloran-teny. Ny hira fa 8:23 amin'ny firana fifohazana andeha ataontsika 8:23 amin'ny firana fifohazana. Ny antsonao Andriamanitra dia feno fitiavan-dehibe, ny teninao mandresy lahatra mamolaka ny foko izay mpandahy. Dia andray ny tsotrano. Mamaly ny antsonao mandrakariva tokoa izay Andriamanitra, fa teo mpiara-miasa aminao. Ary fantatray fa ianao nefa nanolo tena mialoha ho anay, vao afaka manavao fanoloran-tena ho anao zahay. Misaotra fa efa nantsonao zanakao Andriamanitra izahay. Koa ny manontolonay mihitsy no aka ho anjakanao. Ary atolotray koa izay fanitahinao dia ny vola izany izay fahafana afaka natolotray, nataonay tamin'ny fitiavana, nataonay tamin'ny fifaliana. Raisy tompo, atanteraka ny asa kinendrinao eto amin'izao fitandremana izao, indrindra koa eo amin'ny Sampana Fifohazana. Koa amakivaky izao herinandro vaovao izao indray izahay, mino sy manantena fa ho tanterahanao malalanao rehetra anjodranomasina tononona ary atolotra amin'ny finoana. Koa ny fahasoavan'i Jesosy Kristy Tompo, ny fitiavan'Andriamanitra ray, ny firaisana sy ny fampahirezana avy amin'ny Fanahy Masina ho aminareo rehetra ny hatramin'izao.
ka ho mandrakizay. Amen. Firana fifohazana fafolo no ataontsika. Firana fifohazana fafolo ny andininy fahadimy. Tompo izy ka teroasina, vola sy arena azy raha teo. Manao vavaka mangina isika. Ho an'Andriamanitra tokana irery ny voninahitra amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny Fanahy Masina. Amen. Dia mandehana amin'ny herin'ny Fanahy Masina ry havana malala. Hoy ny soratra masina, anaka, aoka tsy ho tia amin'ny teny na amin'ny lela sika fa amin'ny asa sy amin'ny marina. Zay tenin'Andriamanitra voalaza amin'ny epistily voalohany soratan'i Jaona toko 7:20 zay ry havana no iarabanantsika rehetra na tratra izao anjara fotoana voalohany ny Sampana Fifohazana izao, ary arabaina manokana ihany koa ny reny satria moa anatin'ny fetiny reny tsika izao dia mirarso indrindra ho an'ny reny mpianakaviana rehetra ho tahin'ny tompo avokoa. Toy izao ny raharahany Sampana Fifohazana. Mikasika ny amin'ny fotodrafitrasa zany ny any amin'ny toby tombo masina atambo mena. Raha malala ry havana fa nisy fotoana maromaro any zay tsy afahantsika niona ny isan-kerinandro zay no ny amiana ara-pahasalamana ny fiboana teto amin'ny firenentsika. Tao anatin'izany nefa no tokony nanamerenana ny valopy hiezaka trano atambo mena. Miemotra arak'izany ny asa tokony atao, koa aoka samy hahery vavaka any tokantrano ny araky ny fafanao sika mba hisokafan'ny fiangonana afahantsika miombavaka sy fambahery ary hanao zay androson'ny asan'Andriamanitra. Ao koa ny fotodrafitrasa zay ataontsika dia ny tranontsika eny ibora zany. Ny asa miandry antsika dia ny famitana ny plafond dia ao koa ny loko ao anatin'ny trano. Tsara ho fantatsika koa fa nirodana ny WC ka mila fanamboarana izany. Zay no raharaha eto amin'ny Sampana Fifohazana ry havana, aoka samy vavaka mandrakarivotsika mba hery amin'ny tompo mba hisokafan'ny fiangonana ny ray. Samy tahin'ny tompo daholo voninahitra ho an'Andriamanitra rery ihany. Amen.